Etaoly tiana hoentina fataty zanako. Ohatray fanganarana ary tamin'io veloma fahatrana raha tsy tany tsisy lalàna izy teko. Zanak'olo mahandro tony tsy sazo anareo. Dia tsy hamela mihitsy zany ianao efa mba fona kosa ane zahay. Tena hainao raha ngale mety tsara velatsia. Tsy tia kasy tananao fa lasa ianao mandeha fotsiny. Fiononana efa mba mifona kosa re izy ny zanakao jerena. Fona mifona fa izy zao tokony fonanao sasany any. Ny renina avy moa ho diso. Eny lasa fotsiny ianao rangaha. Lasa koa rangaha sady anao koa ne tsy dia bakaiza e. Fa izao mazaka ny fiverenako. Allo andeha rangaha tany titazony. Sady efa io koa ny soloko e. Aleotsika miala eto mihitsy fa za koa tsy asa intsony dia aleotsika miverina any ambanivohitra. Efa nieritreritra an'izay ihany aloha e, nefa dinio tsy ara ihany loha. Aza diny fa olombelona ihany koa nesa aloha ianaka e. Fomba ihany koa nge miala neniny mety mbola iova ihany izy. Tsy mila nintsony ary neny tenin-dehilahy any azy zay. Vandotsika hiala eto fotsiny fa io koa nge tsy hipetrapetraka amin'izao fotsiny. Hono madame, firy kely ny linina makany tosy? Fa nga ianao vahiny? Tsy za mantsy fa dimy taona zay tsy mipetraka taty intsony. Lasa niova be mihitsy ilay tanàna e. Lasa nandroso be. Fa inona zany ny alehanao taty? Seka hoe hitady asa. Za veky, fa asa inona dia diavindry? Za zao manko mitady mihitsiny ho ampitazomiko salon de coiffure. Tena mety amiko mihitsy zao zany. Sady tena haiko tsara. Hay, ka andao ary tsika ho any an-trano raha izany. Miasa mafy ve raha vololona? Waay, raha be rotony fa taiza foana. Ko tany any fiononana tany ako. Eno ary ty be re. Ary to lasa tanora kely tao nareo. Kunda waiza zany zao nareo io? Nda hitsongana ny etsy ako. Ndao mba hiaraka e. Nda hitsongana nahoana koa ty nareo? Miany ihany ve nareo e? Iano ah. Ndao hiaraka fa sady tantarako zavatra ndry. Hey, tao ariko. Azo ihany reto ny anana. Mahatantara ao amin'izay moa ty be re. Olona very tony efa lina mihitsy tsy mitantara ihany. Hay, hay tokoa moa.
hitandrio a misy olona karaha dia vomaraina akio eo a dia mba ndry mandray anazy fa za mbola andefa zanako mianatra iny are efa raisiko izy volaina tany sa manao tareko efa vita maly ange volony e sy soa dia vizazy fa manao coup de pelle fotsiny izy sisa efe iny are ory loza raiky iza dia inona ny tokony atao amin'izany ty e koa efa hita fa izaniko za zao saika hoe iresaka any aminareo raha rivako kinanjotsika mifanena teto ko inona moa zany raha mandeha any any ndry rarivy dia avy dia resahana amin'ny rapirezy sady mbola tsy hay koa na izay zavatra ho ataonyty kiala vinantokerina ty mariny zaniko dia resort mivadinareo e inona koa moa mahafilopoko tany azy raha tsy mahafantatra ny zavatra miafina fa ono mba mety tsara amindry avy ny fiainana sy ny fiarahantsika fa inona mahatonga anao manontany azany ray matsapa fa ohatrany tsy ao zany ndry sa ve misy olana e tena efa afaka mifanampy angetsika fa misy inona kia malelo anjanako ake za tsy azoko zanaka ndry fa tatareko andry e orapirezy ambinareo aloha fa nareo tony ve tsy mety raha tsy manelingelina foana e ambinareo aty alohako manelingelina manelingelina misy zavatra lazay ko anareo maro za président hey ve dia inona ny tsy nitenena andry azany hatramin'izay ka mba mety izy amin'ny terako kosa ary ndry e raha izany ary dia ndao zao ny atao misy polisy namako izay any dia resahantsika dia ndao alaina ilay zazakely fa tsisy an'izany za ve tena mety ake zany fa le raha matoty ve tsy mety mihitsy raha tsy manadala olona e ary anao midedavina dia lasa lozanao makaty indray nareo ohatrany misy ditako ohatran'izay vao nahita an'izany atao hoe fanorona ela lehibe tsy isy saina fa misy inona e zao a tonga ao i fiononana kely sy rabery dia le zazakely dia maninona nefa zany e zany ny anadalanao olona milalao ary tanyrazany atiako tsy hoakaty izy inona zao ny masepotsepotra anao amin'izany ory le tomabe tsy isy saina fa tsy ny fanorony tia fantatra ve hoe filopoko tany zao ianao io dia raha filopoko tany e dia maninona tsy mba manongotsongo kely anao akory ve hoe nahoana no fiononana miaraka amin'ny zazakely ihany ny tonga aty fa aiza nyvadiny fiononana eny tokoa ary fato asa mba aiza ny andraikitra raisiny tony vorivorika fahatany o ravololona fa zao anie le izy fiainan'olona manokana sarotra be ho anay niditra ao anazy fa maninona raha mba misy zavatra fantatro raha mba tatao aminay le izy zao ony hitako tariatsatariara bery dia Ody! 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 ahoana ny anao izay anaka
Neny rahabery fangatsy tadidinao tsony a fa iza moa ary mba izy fiononana kely zay vao 5 taona vetsika rahabery ny tsy niona dia pastera ihany ny ety pastera i Jakoba re Ramatoa le mpanao vondrom-bavaka miaraka amin'ireo fiononana kely fahiny iny ay zay vao tadidiko ka inona hoy ny zato vaovao elaela tsy niona an'izay tsy zany mantsy fa zany vao tendry hitondra ny fiangonana eto dia vao herinandro azy ny tonga saotra tsy manadiniro Jakoba ay pastera kampoko e ndao aloha mandrosatra any fa ianao ve dia vokisan'ny resaka fotsiny ela ay ve kina ny tokony hidiranao amin'izany fiainany manokana e zany le raha matotiana ohatrany efa olona lany atao za tsy maintsy manampy azy mianaka ary raha mbola vady kokoa ianao dia tsy maintsy manampy azy a na marina na diso namako reny misaotra betsaka tsy nysalasala raha matorabery ary raha izany aloha fa hitantsika eo zay fanampiana amin'izay fa mba asevy mandala any amiko a finonana mianaka raha tonga eo fa mba tia hitana azy mianaka eny aoka fa ilazako izy nefa mihina fa ifaniana ny dalanao zao nareo tsy lasa lavitra maniko izy fa nitondra le zazakely nakarivotra amin'ny fotsiny Saloia ho avy eo aky le commissaire namako iny rehefa eo dia aleo zany ho any am-piasana fa ndry miandry anazy eo ka sao dia tokony araka iresaka amin'io kitsika raha miseky eo izy roa lalo no miresaka dia avy eo ndry atsony fa mahino marina ho anao raha mba mijanona ia ihany resabe vavina zany ianao koa clientiko zany eo any sady sabotsy androany saloia ary raha vao vita zay resaka ataonareo tokony mba hamonjy anahany izy eny ere dia mba sivoan'le any no mba ndraisanazy efa misy aho tandrema ianao tsy ianao mamy eo ny zazakely sady anarany koa ianao tsy miasa way saika adiniko raha misy saraka eo amindry dia mba homany eo fa zay ny tena ilaina ka sary niaraka amin'le raha fizako ny akininy aty mety ve ohatray vo mainka araka izyamy mety tsy maintsy hoe miara-mipetraka koa ngery zareo zay fa lasa dia izay ny fiainanay pastera zao angamba le hoe tafita voarendrika aza miteny izany se mino aho fa ho mpandresy ary zao indrindra ny tena tokony inose be dia be kokoa an'Andriamanitra amin'izao zava-misy amin'se zao saotra betsaka pastera ary aza matahotra se fa anampy an'se foana sy hivavaka ho anao fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra dia izay moa fa mba mitongava mivavaka anampy an'se foana fomba zavatra zany ka inona oarosanao izay commissaire madama moa tsy tsy maninona zany sady ianao koa efa eoko atao inona indray moa izy
Hono komisera sy dia maika aloha nare dia sy tokony atsona ilay olona le tena tindry. Karaha Tonia, lora angamba hijanona azy zany komisera zany fa ohatra misy elanelana be eo amintsika. Izy ny komisera Saloy. Izy le olona nirasany bakoly ry komisera. Dia mpakarakara azy komisera fa tena mampalahelo. Efa mahafantatra anao azy zany madama. Ay, ka mba hoe tao hoe ny fanazavanao azafady. Eny avy tompoko fa somary lavalava ihany a. Dia tena ela be riny ny tany, za zany efa tena noana. Ka tsy maintsy mbola nanao lasopy le zazakely aloko fa sendra taitra ao iny ka anahirana anahy eo. Fomba misakafo tsara ihany fa izy eo neny. Mazoto manabe mihitsy arisiko no hoan'ny ray ary zao ny tsy ampoka. Soa ihany iny zany fa tsy nono tamin'ny reniny. Mahay zavatra Andriamanitra. Matory zany izy ao. Ie, matory izy ao dia niazakazaka anakaty aloko. Fa tena reraka zany ry neny. Tena tsy vitako intsony le asa mitanangaty. Na ho tiako. Fa maninona nefa raha nakaramana olona ianao ve dia vita an'izany intsony? Tsy maintsy hoe zay aloha hatretiko. Vola nakaramana olona ve tsy sitranay ry noho ny zazakely. Be, tena voanao tsara izy raha izany ary azonao alaina tsara koa ny zaza. Tena zoanao maka azy. Fa misy sariny any aminao a? Ato anatin'ity appareil photoako ity zao misy. Nefa koa zao mbola tsy voasasa le izy fa miaraka amin'ny rafozana. Fale com a direita. Fa ahoana rangaty? Fantatrareo nga? Eny ary aloha tompoko fa angatadalana amin'izay za. Mazotoana aloha. Eny ary dia hody ary aloha hanao kafe dia sendra taitra ao konkoa ny zazakely.
Syria. Makarakara akanjo aloha entiko andro misy arapitso. Maninona? Sao dia vola sadala ary ianao? Misy eo amin'ny andro alahady? Sa kosa mission spécial nga? Zay indray anao zay a. Nga ny asa misy alady sy alakamisy. Ay, dia roviana zany niverina. Zavatra roa na telo andro. Ary fangamo ianao tsy mbola hoe congé? Mahagaga? Mba matike olona moa. Zay a, mbola nindrina akanjoko. Efa ho ray volana sy tapam-pana sy tonga vatsika taty a. Vetivety a. Inona marina zao ny vaovao any an-tanàna any. Dia mba hiakatrany aho hoe mba anytany amin'ny fanja. Zany ve no dia karanany? Tsy maintsy miantso izy raha misy vaovao hafahafa. Nefa maninona marina moa andao antsony. Ay moa zany tokoa. Dia mba tsoy hoe. Fa manana eritreritra ho azy ary neny. Maninona moa raha mba ampiakarina amin'izay tranomorona kely neny io. Mba havadika tranon'olona amin'izay. Iany ariko. Bodo. Bodo. Ahoana ny ianao izay? Aty ve fokotany tompoko azafady? Fa ahoana ny ianao izay? Leo e. Leo e. Ah. Mialala kely daholo e. Tsy alenao ve za e? Sady zany hoe mbola tsy maty asiny e. Ndry mihitsy zao no dia diaviko a. Ndry mihitsy mampianatra sy mamelo ratsy an'iny zanako iny a. Zao ve ki hitany hatramin'ny makany amin'ny zepitaiza olona? Iza moa no miteny aminao hoe tondray olona manota fady eto amin'ny fanjakana? Kozary tsy nalala fa hoe anao fikarohana ry zareoko. Dia nikarohany hatramin'ny moaratsika. Mampitandrina anao a? Relahy zany neta dia niratsira. Asa tsaina tsara lesy ny asa raha tsy dia hita loza. Fitiavana ihany kia. Ninona miseho manan-kery dia tsisy efa-tsy ny fitiavana ihany. Zao ny aty aminay ambany vohatra ry se a. Anareo izay ty sahirana aminahy. Anatoro tsara aloha ve se aminy? Tena natoro tsara mihitsy. Ka arosoy ary le resaka hoentiny se. Momba ny rabery sy finoanana mianaka. Fa maninona? Fa tsy efa mipetraka tsara ve le olona ko? Mbola ataonareo inona indray? Aza vao tsara hoe ry se ny resaka hoentiny se. Efa hita fa
sahirana tsisy fiantony iny ko mbola azavao ny resaka te tonga zay anao a io ihany ianao io mitsontsona foana io vavanao ka tsika de verina avelao anazava aloha izy zatra manao mpanorona de efa tsy meritreritra tsony zavatra faty azy oentiny resaky serisia zao mbola zao izy mianaka elety malaky fa misy iny fa mandefa polisy saloy sy bakolo vato ka ny zazakely fa nga moseny vadiny bakoly ko maninona ry se tsy tsotra kokoa ary vera tonga de ianao mihitsy mandeha milaza amin'izy mianaka tsy tiako ho fantatry mivatiko mihitsy za mandeha ny amin'ny manampeny izy mianaka ny anany misy toetra président raha izany no izy aza matahotra ianao hoe tsisy hipika ny resaka matokianay de misaotra ry sea tena olon'andriamanitra tokoa ianao fa ny zavatra tsara indrindra angamba mba hifandraisantsika de raiso ny numéro anafinday de vaovao zay raha ohatra ka misy zavatra mitranga any mba hampandrenisanay an zareo malaky de malaky tena marina zany fa de misaotra betsaka anareo azarina rehefa tena mampalahelo izy mianaka regny fa mba lasaiza ity le madama kely mipetraka teo akaikinareo iny a fa izaki zany da fianonana mianakavy e fataondry inona ki mbo manontany angatsy azo anontaniana ohatrany hoe naheno eny zavatra matsy fa zavatra inona ki hoe oka ihany kia teneny kia ina ny teneniko io sisy tsy azoko mihitsy andritika ohatray fa taizana nanao tourné to tonga sahady fa zay nga nandeha maty ry le tomobile de very aka areza ny entanao mbola najanoko ana tomobile ao tangaso zafady saika karakle za fa misy vavao very saloha sa hoana ozy rakomo mbola tsisy tsy eo amin'ilay trano nipetrahany antsonony hoana izy hijery fotoana a hidinako any amin'le ambany vohatra be iny mino fa andro reny ndriko ho aiza tao madagasikara kireny e ny asa atao tsara de alamino tsara ny saina e anao ty ko raha mba fantatrao mako le olona fa izy fantatrao nga na avako na namako e tsoko polisy de zao fa mpangala jaza fa aminao nga moramora zany hoe miteraka tsy nitenen'izany a anao misy efa disy fandray lasa re aloha fa mazotonareo e io ki mba indreny loha nambako vetivety a de zay ny antondianay ry izy mianaka ka asa inona ny ndeha ataotsika aleotsika mereto raha izany sady fahitany saloy koa aty tsy mombokevitra aminareo am'izany kosa aloha zay eto hiaro anareo fa nitako hoe mety zao a aleo aloha atsony pastera de hita eo ary eleo afa tonga de hoany de tonga de resahako amin'izao zay
Way sary bakolo sa tena izy manao ahoana aloha raha mila gidindria za tompo tany ahoana misy fiara-miasa Ie ka inona le izy ino mahafantatra ny fiononana ohatsa izy fantatritsika ohatran'ny positsika mihitsy zany nda mavetany ary ahy hoentiko anao fa ohatrina aloha vola mety amin'izany fa tena hitanao marina very zareo e fiononana miaraka amin'ilay zazakely tsisy reny iny tena izy mihitsy zany ary tena fantatra ao hitanao zany fa fantatra tsara ka vola aloha vo miresaka dia ohatra inony ataoko mora raha mindria 5 nuits fotsiny inona 5 nuits ahoana koa zany mialina aky zany 50 000 ariary lafo loatra kosa e mbola priana gasy ngiky zany fa inona ky nahalasa saina andry teo sa le resako teo ary iza ho aly anatsondry teo e ono aky aleo mitsy aloha zaky andeha velomindry ary teo trano tsisy olona koa ny teodranao ana ka na ho any amin'ny fokotany izy ianao ino ny tranony ary tao foana izy telo mianaka fa mety vita angamba vakansa dia lasa nody izy zay velomindry izy akoa tikana miaingitra kely ty miaingitraingitra tany an-tranonao nga ila lehibe tsy mamiana hitako tony zao izao tontontontonton raha zay ny tenao fantatra hitady amin'ny finonana nalehako aty finonana aiza izy fiononana raha izay tianao fantatra dia efa latsanindafondry zareo za ve tsy laigny ka hoe any paringy olo e tongava ozy rahanao vakansy za zao niandraminy androny tanàna ty niandramina ona koa ny inoko an'izany izay no mariny mihinanao tsara tsy mihinanao zao mafo raha finonana ny tadiavinao dia io misy e dia ndraso eo izy nyrenona avy amodiso ny fanahy no mahaolona anaka tsy tiako ny ampahory anao fa izao manjaka ny fiverena raha teo toriko tonga valavatinge polisy natao fomakanao waizy izakafa zao aza manezangelona ty mihitsy ka nanao ahoana kiny tany za zao mieritreritra hoe raha fakapitsotro vao tonga fa ahoana any ve
tsy ary la ny fotoana sy la ny vola tany fotsiny fa lasa aiza hono tsy mipetraka ntsony ao zareo fa lasa ny faritany lo zany raiky izy zany efa misy banjaiky ihany a nafarako rehefa misy vavoany dia mentso anahy izy ko hoe mba nisy fotoana malalaka aho a dia mba anday hitsidika anareo aty dia misaotra betsaka kinitsidika ary ono a bery tsy maditra ve ny zavokely indry tsy sahirana be ve indry zao mitaiza no nisy izay matombotomany sady namaninona koa ange io tiako e sady adiniko konkoa ngeky mifijaliana mianaka taloha e fa tena mamy aky ilay zavokely e tsy avelako isaraka amiko tsony mihitsy io eny e marina aloha zany ekiny efa aza dia mananky-po loatra aminy indry fa zaza manana ny reniny ngeky io e sady mbola tsy haiko ngeky izy fitondran'Andriamanitra e tsy zakako ary tsy ho vitako ny isaraka amin'ity fa inona tokoa aloha ny vaovao eny tanàna eny e izay ato manko le tsy mivoaka dia tsy maheno nininona mihitsy e ahoana re zany tsisy re tsisy fa misy inona zao ahy e tonga tatio any reniny zazy io dia nitsikilokilo anareo tao izy ka mitandremina nareo tsara soaka ivoaboaka eo a ahitan-dozy eo fa ity le bakidady ity koa aloha tena tsy azo antoka mihitsy le kely iny sady tsara resaka ery zareo zay a eny e fa ny ty koa ne mbola tsisy mahita e aza dehibe fanahina amin'izany akindria fa sady zay koa mbola eto inona marina ho any vaovao nentin'ny Kialafanjy mbola tsy nitantarainareo anahy inona moa fa tsy nitondra sy nanatitra ny rononon-jasa dia izay ay tsara zany fa nda andeha ary ty fa sao dia menomeninao zay raha pireza zay veloa velomany mba miverina ny asa ho fatyany ary ve miangoty le zazakely ny heverin'ny fiarahamonina teny ivelany fa alo ay fa tonga ny letana andraso raha fa io mana dia tonga dia hoany zao dia zao e ie mba miomana kely se fa andetsika zao eny ary aleloha sapastera andeha hijery-janako vetivety e ohatrany tsy mandro mihitsy ny saiko dahory
Aingana anao fa lasandro zareo. Sao dia zao mihitsy ka. Tatra ihany a. Io dia ny zanako. Oay, vonjea! Sao dia lasa? Lasa nanaraka an'ity andro fa andao arahana ihany. Ty va andao hiverina. Nefa ngita dia mihitsy ny lalany teo e. Vao vita ka izany tsikako. Tena tsy ambadiky ny tamboato izany. Fa alohantsika isanao a mifampizara. Ianao makatsy za makaty. Ndao. Meo zanak'olona madama, tsy manana fahefana amin'iny ianao. Tsy meko ty. Vonoa raha vononareo. Voatery ampiasa iray aminao madama a. Vita mihitsy ny mahatratra amin'ny toe-tsaina.
Allô? Fiononana. Tonga avangana aty aminao ianao zao dia zao. Ah? Torana tato rabery. Dia ny zazakely tsy hita izay nalehany. Fa naninona? Hôpitaly aiza? Allô fa ho avy ary zao dia zao e? Ka aingana anao fa misy fanafody ilaina maika. Mahereza fionona. Efa nanao ny alalenda rehetra ny dokotera fa tsy namantsika intsony izy. Ah? Fanana mahaolana sy tiako ny ampahory anao. Mahereza e. Atanjano saina fa raha mbola eto izay tsy miady rery izany ianao. Saotra e. Dia tsy laza amin'ny havanao mihitsy izany. Iza moa mba havanay eo e. Nareo nefa havanayko. Tapaka ny hevitra fa tsy aleviko indray izy. Aleo zay hiara-monina ihany.
aza miteniteny foana ary fianonana fiarahamonina ahoana sao dia mba hananao foana koa renao ty e aleo zakaiky mandrak'izay ny alahioniko e tena reraka aza ao aloha dady hoe mba hipetrahako eo ahoana ny tany vita nga tsy loza e tsy maintsy manatrika eo mibery vo azony le notera vakinona ny didi-pananana nataony dada sineny marina zany zany misy renga inona manolana raha ohatra mifanatrianina reo roa za mihitsy e sady asa ho afa tatoato ohatra amin'ny malahelo an'izy reny zany foana ny adalanao fa avanao foana ery efa ela mihitsy any nalahelo mafy an'izy reny fa saingy izay latsalatsa anao izay mihitsy tsy nitenenako an'izany indraindray ary manonofo ratsy efa afo zany foana tsy azoko mihitsy dia inona zany ny atao dia hifona aminy e ary tapaka ny hevitra fa dia omeko anazy daholo izay fananana rehetra vadatsineny mba hafahamy miavitra zao vao tsapaka kehitriny fa tena ty ahy izy zoko iny ka antaony dia hoany ary rapitra ay fa anaraka anay ndry rapitso fa hoaizy tsika ho any ambany vohatra anay aky a Odeo. Way, ty ve le tramborona kely fa iny? Menatra fa za tsy ho ao. Za koa aloha tsy ho ao e. Andao fa tsisy an'izany. Odeo. Ahoana ny areo izay tompoko? Mba hampandrosoy aloha izay. Ary ianao moa madama kely. Tsy efa azonao zanakao. Tsy efa voarombako daholo ny asambarako rehetra. Iny indray mbola lainao aty? Tsy azoko a. Nga monareo fakafantatra? Avelao fa zana zavazy. Fiononana. Mifona lesy zay. Ay zoky fa andeha hifona aminazy ny atongavanay aty. Za koa toraka izany. Tsy nahita an'ity zanako ty. Fa mba ataonareo inona izy? Kefa hoe hifona zaiko. Matory eo ambony ao izy. Bekarany fa iandrinareo eto a.
fiononana fa nahoana ny tena atao ohatr'izay fiko fa maninona le zoko ny tena atao ohatran'io fa maninona rano tsy mba nilaza akory fa ngatsy hoe fefanambato e dia atao ahoana zao io atao ahoana amin'ny ahoana ara-dalàna tsara ny taratasinioko fiononana aza manao an'io re ndao tena any amin'ny dada sy neny izy za mba hany fiononana ary izy ihany mba riareka eto velao izy vao ihany hatramin'izay nareo tsy hita zay nataonareo ko raha tianao neny a dia mba arao ny tenin'olona fa zao ny angely mety trano fasandrasana marina zany fiononana eny ary noho ianao dia tsy maninona fa ikeko zany fa aleo aloha ny zanako mba hoetiko ijery azy farany hoe alahelo ninona tonga azy maty tanora dao vita somatsara ny fandevenana ry fianonana da za hienty tokoa sia saotra mba mandevina ohatran'ny olona manan-kavana rehetrarehetra ihany neny fa zay reny tany tinina angery e fa inona io fasana io e fihavanam-bato ao indray fihavananareo no mitohy